atolotsy ny radio feony maneho anao ny ity alina ity tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe izay ity adala tantara nosoratany Simon Nomenjanahary. Ireo anome aina ny tantara Angeline izy koa moa be lo fahataniko tsy izay atafita aloha atao fa sipasity Malala pesano avatra na dia mafy izao zao no manjo azy dia tianao foana izy. Yantra ay mbola zaza tsy mahita izay ale amin'ny fiainana akory Lalaina teny izy fa tianao foana hono izy na dia mafiaza ny mahazo azy. miaraka tamin'ny Yaja Naina diso ve raha tonga mitady anao no ny herin'ny fitiavako anao ary ny mpanoratra sangananao daty izao no miteny izy zany tovolahy zany nandray feo Naina Rakotondranaivy tompona ndraiky prinsipana Ketoritra Simon Nomenjanahary. tena tia mihitsy n'ilay zazavavy ny fanaina tamiko indray mandeha iny. Ahoana reny fomba ifandraisako amin'ity tena mahafinaritra mihitsy ny mahita azy ka ny marina dia tena tiako izy tena taraminy mihitsy ahoana reny no ataoko raha izao fahitako ny fijorony sy ny fihetsiny izao aloha dia mbola mpianatra izy ary matoa ety no ahitako azy matetika dia mety mianatra amin'ny oniversite ety mihitsy ny angamby izy. Aleo arahako avy atoriana rangaha tsy maintsy hitako sy fantatro izay momba azy androany. Iny fa lasa namonjy etsy amin'ny fiandrasana bus. Aleo anantony eny sady mandray bus ihany koa fa efa atoandro ny andro. Iny efa tonga ny bus ka. Aleo aloha izy hiditra dia izay avy vao miditra. Ary aoka amin'izay koa hiditra dia hitsangana eo akaikiny. Ay, fa inona koa ary tia manitsaka ity ry tovolahy? Ianareo ve tsy mahita ny manitsaka sala amin'io tsy misaina. Miala tsiny rehefa tena tsy hitako mo atao anaty bus koa efa tery raha teoko. Ka rehefa tery ve dia manitsaka sao dia verinao ho pédale de frein ny tongotro ka hitsahanao tsy misy antra toy izao. Ifonako re mademoiselle aoka izay fa tena aty amintsika daholo ny mason'ny olona mahatsiaro mianatra ianao ko ny manitsaka. Izany mantsy ny mahavoanareo lehilahy tony ohatry ny hoe nareo rery ny olona fa ny sisa sary vongana daholo. Raha tsy tabatapaina toy izany nareo tsy hijanona amin'io fomba nareo io mihitsy. Tena leo tsy valiana tsony fa sao mbola nampy ny atezerana eto indray ako. Gravy iny tena tsy napoziko nefa nety izy mba tsotsotra ihany fa tsy dia toy ireny sipa miseho amin'ilay rehetra ireny. Tena ohatry ny nasika loatra koa teo iny marina tsy jereo ity izy fa manjetika teo ireny akola voakapoko ireny. Marina tsy mampime andray. Fa inona ny mampime anao? Ka ianao ka ve nareo lehilahy tony rehefa sendra ny mahay anareo dia tsy misy apoka ihany ka tsy napozy kosa an'ilay izy. Ary esory teo amin'ny soroko aloha ny tananao azafady ka oka tsy ho tsindrinao mihitsy mbola malalaka ny toerana fitazomana sady velomy ianao fa hiala eto dia tandremony amin'ny sisa. Lozy izany vasainy izany marina tena tsy napoziko hoe hiala eto koa izy. Mino fa mianatra eny Akatso iny matoa hitako teo amin'iny are iny. Tsy ho hita eo ihany ve rapitso ohatry ny efa hitako ihany aloha ny endriny fa tsy dia tandrotandroko. Aleo andeha aloloha dia andrasako etsy ambavahady etsy iny. Mino fa mety mirava koa izy izay. Iny izy fa aleo atonoko Manahoana ianao mademoiselle? Ay mbola ianao indray salama tsara. Fa ianao kay mody aizy Fa inona koa ary ny idiran'ity tovolahy ty amin'izay hodiko. Be fanontaniana ka.
eny Andohalo any mody dia mbola hiverina amin'ny roa. Ka tsy ho tara? Tsy maninona fa tsy maintsy mody tsy mety amiko raha tsy mody kely mantsy. Za indray eny Andravamamba ny mody fa mety amiko na tsy mody aza fa afaka misakafo ety aho. Maninona moa raha tsy mody dia mijery toeram-pisakafoanana ety tsika dia mba tsy reraka koa ianao. Sady ny fotoana nefa mandeha any sa tsy maintsy mody ianao? Mba ilaina koa mba misitaka kely amin'ny mahazatra ary ilaina ihany koa mba mifandray amin'ny mpiara-mianatra toy izao. Dia nefa ho amin'ny iray tokoa ny andro tsy maninona aiza no misy toerana tsaratsara nefa za mantsy tsy dia zatra loatra misakafo etiko. Andao fa etsy ambanimbany etsy misy tsara. Atsika no sakafo Mandrosoa ary. Mandrosoa dia atao izay komandy tianao fa zany mandoa azy. Fa ahoana moa ianao ny andony sakafoko? Ka izany eny nangataka ny hijanonanao hiara sakafo amiko sao tsy vonina amin'izany ianaoko. Eny ary angamba tsy nambary fa lasopy atody fotsiny dia ampy. Mba omeo kely lasopy atody anankiroa anie dia asio mofo dipaina anankiroa ihany koa. Tiana moa no anaranao teo? Fa ahoana koa no alalan'ny anarako? Nefa za vao izao niditra ety amin'ny oniversite. Fa ahoana kay no alalanao ny anarako? Anarana tsara be toy izany ve dia tsy mora tadidy? Raha tsy diso ny fitadidiako dia toa mianatra mikasika ny asa fanaovana gazety ianao. Za kosa mianatra mahakasika ny tantara ary vao nifindra taona faharoa. Ka mahagaga mihitsy ny alalanao ny anarako sy ny taranja ianarako nefa vao izao any niditra taona voalohany. Mpiara-mianatra ety ve dia tsy hifankalaly? Ianao anie matetika no efa tazako fa ny fotoana ifanatonako aminao no toa sarotra. Raha tsy mahadiso inona no antony safidiananao io taranja ianaranao io? Tiako fotsiny ny asa fanaovan-gazety sady mba te hilasa ny marina sy te hampahalala vaovao ny mpiara-monina amiko fotsiny Fa ianao avelo nefa tsy mahita hoe sarotra ny anatotosanao an'izany? Ny anaovako ny asa ve sa tsy dia azoko ny tianao lazaina? Eny ny fanaovanao ny asanao eo ihany fa ny fahafahanao mamoaka ny tena vaovao marina ny tena tiako lazaina Tsy misy asa mora izany ka sarotra daholo. Fa rehefa hainao no mifehizay asa ataonao dia izay. Manaiky an'izany fa hitako hoe sarotra kosa aloha ny asa fanaovan-gazety indrindra rehefa tafiditra amin'ny raha mafahampany izay ny firenena. Jereo angereo mpanao gazety eto amintsika ao no migadra, ao ny tratry ny fandrahonana, ny fitoriana ataon'ireo mpitondra izay voatsikera moa dia efa tsy teneniny intsony. Milaza ny marina ihany re dia ampy fa tsy aleo andeha amin'izay sika fa efa miroa latsaka izao dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana fa afa-po. Tsy misy isorana re izany fa mitondra fahasalamana sy vidika ao anao ne izay kely ny rahantsika teto. Dia ahoana izany izao ny any an-tranonareo? Tsy maintsy miantso andry zareo ary rehefa avy eo ka. Andao ary fa za andoha voletsy mpinamana tsara sy ny fankazatra tanteraka izay sy tiana taty aoriana. Matetika izay no miara-misakafo isaky ny atoandro. Lasa zatra n'izany izy. Rehefa mirava indray ka mitovy ny ora firavana dia mifampiandry-trano izahay. Taty aoriana nefa dia tiako hita sy fantatra ny misy azy. Misy zavatra hovonjenao ve ny maika be toy izao ianao? Rehefa farany herinandro toy izao dia tsy maintsy manao izay atongavako haingana any an-trano satria masika be dady. Tsy tiany mantsy raha tara-fidirana. Na dia izany ve dia tsy mba niandry. Mbola midimy anie izao
Maninona raha mba hiara isotro lasopy vetivety aloha sika? Non ka, aleo milatsina indray sedra. Oka aloha andray taksi fa efa mandroso hariva ny andro. Fa hono ary aloha e. Maninona raha mba entina makana aminareo ah? Tena tsy mety izany ry sedra. Oka aloha amin'izao ihany ka. Ka mba te ahitany misy ianareo anie ahy e. Sady fahotako ny mahita ny tranonao na dia tsy handroso aza. Aza miansisy tamin'izany moa e. Sarotra be izany. Izay fa lasa sedra fa iny misy taksi veloma ianao. Taksi! Mba terina eny Andohalo eo ampitan'ny fiangonana katedraly. Izay e, amlatsina indray. Tena tsy nanaiky mihitsy izy marina. Fa inona ary no tena mamaika azy? Tsy fanaony mihitsy ny toy izao hatramina lalako azy. Sa ve dia misy olona miaraka aminy any dia manao fotoana aminy? Aleo rangaha andray bus sao tratra hariva eto indray fa tsy ho hita eo ihany ve amin'ny latsinainy e? Manao na fianarandreo zao ry tiana. Ohatra ny toa hoe varim-bariana izany mihitsy ny rita ato sao dia efa mba sao dia efa lasa dala koa ary tialahy toja. Ahoana moa ny ilazany lahy fa tsy mandeha ny fianarako? Zany tsy maninona e, fa aza tratra ny dada fotsiny dia asa izay azo andry. Fa za ve nefa maninona e? Inona ny zavatra efa nataoko ka tsy hitany lahy? Sa efa mba hitany lahy niaraka tamin'olona ve ahy e? Za aloha mbola tsy nahita e, fa mba mampitandrina fotsiny aho. Ary aza tao toy izany intsony afa tsy tiako ka. Fa inona no resakanareo mianadahy ato no miteraka ady hevitra be toy izao e? Tsy misy resaka inona ry dada fa hitody mihitsy no be resaka eo Miandry anao any amin'ny efitranay ary aho e, raha tsy misy zavatra ataonao. Misy resaka ifoana tsy mianaka vetivety Eny ary ry dada. Zay ary ny indry, misy zavatra hitany dada zay tany Aleo andefa tsy adalain'ny lahy eto e. Dia mihaino ny dada ary ahy Tsy dia misy resaka inona akory ny atoko anao ry tiana. Somary raikitra amin'ny asako mantsy aho andavanandro dia tsy misy fotoana mba ahafatsy mianaka amin'ny resaka. Fa tia antany anao fotsiny aho mitsasika ny fianaranao amin'ny mahavehivavy tokony anao sady faravavy raha teo dia saroty ny dada. Ka ahoana mbola itokisany dada amin'ny fotoana tena ve ianao zao? Eny e, misaotra anao aloha ry dada amin'ny fanaraha-maso ataonao sy ny fanontaniana mikasika ny fianarako. Hatramin'izao aloha tsy dia mbola hita hoe mandeha na tsy satria mbola 3 volana ange izay ny anarako teny e. Ary raha ny mikasika ny fitondran-tenako kosa efa mba lehibe ihany ny ary dada e. Angamba efa mba mahalala ny tokony ataoko ihany. Matokisa ianao e. Tsara izany anaka. Nefa tsarovy fa na dia hoe efa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony azy ianao dia mbola tsy mahazaka tena mihitsy. Mbola betsaka ihany koa ny zavatra tsy takatrao sy tsy hitanao ka sy ho azo mifakapana amin'ny zavatra feny ianao. Amiko aloha amin'izao fotoana izao dia tokana ihany dia ny mianatra. Eny ry dada. Efa nomeko baiko ihany koa izy ro lahanadanao anara-maso anao Zay rehefa mandehana amin'izay toy izy ny fianaranao Manao ny tiana? Manao ny sedra. Ody venao sa afaka miara-misakafo sika? Afaka tsy mody aka, fa maninona ianao no manontany? Sady ohatry ny kivikivy izany. Fa maninona e? Sa manan'olana? Ny olana ve moa ry tiana tsy isy fa tsy voatery ho lazaina avokoa. Izay azo lazaina ihany no lazaina. Ny sisa kosa aoka mba ho asa mirery. Ka maninona nefa raha lazaina dia mba hiarahantsika mandinika izay mety ho vahaolana e. Avy aloha izany ho any e. Miala ho azy eny ihany izany rehefa ela. Fa inona aloha ny fandaharam-potoananao amin'ny fialan-tsasatra e? Tsy dia misy fa tahaka ny isan'andro ihany ka. Petrapetraka ao an-trano dia mianatra. Mijery film amin'ny kanaly 7 rehefa reraky ny fianarana dia manampy an'ny neninay mikarakara. Dia izay e.
Fa inona tokoa moa aloha ny asan'ireo ray aman-dreninao raha tsy mahadiso? Dadanay miaramila miasa amin'ny ministeran'ny fiarovana izy. Nenay kosa mampianatra amin'ny lycée any Andohalo. Ary firy nareo no ray tampo? Za dia misy anadahako 2 lahy. Vavy tokana zany ianao? Ie, sady za koa zandry indrindra. Sambatra be ianao zany sy tiana. Ahoana no ilazanao fa sambatra? Hita foana na ny fijoronao, na ny fitafy anaovanao, na ny fihetsika rehetra dia ahitana an'izany filaminana sy fiadananao izany avokoa Tsy mandany izany ary sedra, nefa kosa tsoroko aminao fa eo amin'ny fiainako andavanandro dia marina izany voalazanao izany. Fa eo amin'ny fitaizana sy ny fifehezana kosa, sarotra aminao niny fa izaho zao efa mianatra aty amin'ny oniversite zao dia mbola voakapoko dadanay foana. Indrindra moa raha hitany tafaraka amin'ireny namana lehilahy ireny. Tsy mampino kosa zany ry tiana. Efa dingana hafa mihitsy neny ety izany no mahatonga ny anarany hoe ambaratonga ambony. Za nefa zao mba saika hiteny aminao hoe maninona rehefa amin'ilay fialan-tsasatra kelitsika io mba mandehany aminareo amin'izay tena mba tiako hitany ry tiana izany misy anareo izany Sedra, raha tianao mbola hitoy ny fiarahantsika toy izao dia aza manao izay ahitana ny tranonay mihitsy ianao. Sady inona mihitsy koa moa kay no ilanao ahitan'izany Tsy ampy ve ny fifankahitantsika sy ny fiarahantsika toy izao ety am-pianarana? Eny ampy ihany moa aloha fa mba hafa ihany anie izany hitako izany misy anao rehefa manina na malailo anao dia mandalo mijery anao any aminareo fotsiny. Raha tianao rafy izao fiarahantsika izao dia atao izay ahitanao ny tranonay dia ho hitanao mitoy. Ary totesitra ianao izany. Ianao tsy inona manao izay matesitrako. Eny ary fa ho tanterahako ny teninao fa alohany mba isarahantsika amin'ny zoma dia mba omenao ahy ny numéro téléphone-nao Tsy possible. Dia inona ihany ry izany ry tiany Ka sarotra be izany Tena tsy tia mihitsy ngamba ianao ty ry tianao. Za fotsiny variana aminao eto. Tsy tianao angamba efa nisy resaka mikasika izany. Mpinamana ihany ny arahako aminao Ny fianarana aloha izao ny tanjona. Io ary ilay efa nampanahy tena misy olona efa miaraka aminy mihitsy ihany fa izy fotsiny tsy te handratra amin'izay valiteniny dia mody lazainy hoe sarotra, tsy possible, grave ty. Fantatro fa tsy nafalainao mihitsy ny valiteniko teo nefa tsy efa manoatra tsy mbola nieritreritra ny tianao mihitsy ary sedra. Tiako fotsiny miaraka aminao toy izao ary tsy asiana hoe nahoana natovonana satria fa tiako fotsiny amin'izao dia ny mpinamana isika. Andao ary tsika hiditra fa efa ho amin'ny roa izao dia misaotra betsaka fa voaraiko ny tiana ho lazaina. Matokisa anao fa anaja izany Tesitra nga ianao? Tsy tesitra ka fa malahelo fotsiny. Malahelo fotsiny? Eny malahelo ny tenako Tsy dia mety ny mihaino ny fihetseham-po loatra indrindra ny lehilahy toa anao. Ny saiko no mety veziko ry tiana satria io no nomena ampiasaiko fa ny foko kosa natao hoenona izy. Izay no mahatonga anay mianatra ny taranja malagasy mamberimberina matetika ny hoe betsiky ny fo. Ary na dia ianao izay mianatra ny taranja fikirakirana vaovao aza dia tsy maintsy mihaino ihany io betsiky ny fo io. Animbanao izany amin'ny farany raha hodiana tsy valiana na farafaratsy ny hainonao na dia tsy ho tanterahanao azy izay riny. Ary aza taitra ianao amin'ny farany raha anana aretina sarotra sy tranona. Raha tsy voavalinao izany dia ny areti-po. Ekeko ary mba tsy hampalahelo anao loatra Satria tianao faranana ny resaka dia izay ny teninao. Satria lasa lava be ny resakitsika dia nefa izahay efa tia marany. Mba tsy hampalahelo anao koa dia aleo ekeko izay voalazanao teo. Ary andao amin'izay fa efa maneno lakrosy fidirana. Tena mbola tsy nahita vehivavy ohatran'ny ty mihitsy aka. Tena sambatra izay olo tiany ihany. Za aza tia miresaka amin'ny fotsiny araka ny teniny teo mahatsiaro sambatra ery. Jereo ry izy amin'izato fitafiany tsara rindra amin'irety lamaodiny zazavavy ankehitriny. Tena tsara sy mahasarika. Marina tsy hahalasa dalo ty raha izao no mitoy. Dia ahoana re izany tsy ahitako azy mandritry ny tapabolana izany Andao aloha hiditra fa tsy ho hita eo ihany ve izay atao
manao ny sandy. Ha, sedra, manao ny lahy, ary mba manao inny ety Andohalo e? Hitanao fa alahady tolakandro ny andro dia mba mandehandeha sy makaina kely e. Sika raha teo koa mba afaka miala sasatra keliko. Izay ve ny tena marina sa misy dia afa ataonao ety? Izay ny tena marina sandy a. Ka inona aloha ny vaovao hatramin'izay tsy nianarantsika izay e? Manaona ny fianarana? Mandeha moramora eo ihany e. Miezaka mba ho tafita amin'ny deuxième année fa sarotra manao journalisme ary sedra, tsy araky ny fiheveran'ny olona azy. Za nefa mahita hoe todinao io satria hitako rehefa renysika sendra tafaraka ireny a, manana vocation amin'io asa io ianao. Za no hitako somary nisy fiamborana kely tato ato e. Ianao kosa anie mitady ho variana amin'itiny e. Vahony tokoa ary sandy. Fantatra moa izy iny? Fantatro tsara raha tiana. Mifanakaiky misy anay ary tena mifankatia mihitsy izay roa. Matetika makany amin'ny zareo miara manao devoir zahay. Dia aiza ny misy andry zareo e? Toa lazainy hoe ety Andohalo ety mantsy no misy azoko. Mariny izany e. Eto itoko izy mipetraka saingy nanafatra mafy izy ny tsy handroko anao ny tranony. Sandy a, mba hampimoa ahita ny tranony. Izany anie nanontaniako anao teo hoe izay ve marina nefa ianao tsy niteny? Hitady ny tranony tokoa no tena fotodiako ety ry sandy a. Ka raha hitanao dia mba atondro ihamo e. Sarotra be izany e. Anahirana mampinamana anay roa izany ry sedra, sady masika be n'indray aman-dreniny e. So mba efa misy bandy miaraka aminy kosa ary fa ianao ny tsy te ilazamiko e. Tsy misy antony tsy ilazako izany aminao raha misy izany fa ny afatra napetrany tamiko kosa ny sarotra amiko ny hamadika azy. Fa nareo ve aloha miaraka e? Miaraka ve moa tsy miaraka fa hatreto aloha dia mbola mpinamana ihany izay. Fa izy anga tsy mitantara an'izany aminao e. Ny fiarahanareo amin'ny sakafo amin'ny atoandro ka tsy nandeha nanody ny lasany tamiko e. Fa ny resaka fitiavana kosa aloha mbola tsy niteny tamiko izy. Ka izany anie ny tena manahirana ary sandy e. Tsy hafeniko aminao fa tena tia azy a. Nefa dia tsy fantatro izay heviny. Mieritreritra hoe efa misy olona miaraka aminy any angamba. Efa ela kosa aloha na mpinamana anay roa e. Hatrany amin'ny lycée fa mbola tsy nahita izay lehilahy niaraka taminy akory a. Izy fotsiny angamba mbola tsy tenao sansipy izany. Ka izay mihitsy ny tena manahirana e. Dia tsy afaka hanoro any tranony izany ianao? Tsy afaka kosa e. Mahanjary anahirana izany. Fa rehefa miditra mianatsika dia arao izy. Aiza koa ary sedra izany. Inona fotsiny nanaovana ny anaranao hoe sedra e? Tsy afaka hisedra zavatra sarotra. Izay aloha fa ilazako ianao e. Sady za koa mbola maika hamonjy famelabelara-kevitra eny amin'ny Tahalarary Asina. Famelabelara-kevitra mikasika an'inona izany sandy a? Misy an'ilay mpanao gazety zokiolo ireny ianao famelabelara-kevitra eny mikasika ny raharaham-pirenena e, sy mikasika ny andro iraisam-pirenena ao amin'ny fahalalana ao amin'ny mpanao gazety. Dia izay no antony andehanako iny. Ka amin'ny firy no mbola ety ihany ianao nefa efa amin'ny 12 anie izao e? Manomboka amin'ny 2 ratolakandro ilay izy ka, fa mbola misy dia ataoko eny amin'ny enitonay dia avy misakafo aho mamonjy ihany. Ka hono a? Ka tsy hamonjy an'izany ihany koa ve izany tiany e? Tokony ho any izy raha miprograma anay roa fa izay vivakeviny amin'ny fotoana farany tsy haiko. Aleo ary aho hiverina hiaraka aminao e. Ny andro koa ty efa mandroso atoandroko. Ndao ary akabisety fa taraiky. Tsy hamonjy azy eny izany ianao? Tsy hoeny aho fa ohatrany dia hoe bandy faible be raha hoeniko. Andao sika hiaraka dia eny am-pifilohany midina. Fa aza miresaka izay resaka ny resahantsika teo aminy ianao raha sendra tafaresaka ny momba izy a. Avelao aloha amin'izao. Indray ariko. Tena andeha hojereko eny izy rangahy. Tiako fotsiny nilazan'izany tamin'ny sandy sao tonga ny any aminy ka mahasosotra. Mila tonga alohan'ny amin'ny 2 eny fotsiny aho dia mitazana eny lavidavitra eny.
zany izay olona tonga ao izay fa mbola tsy nandalo foana izy. Ary tena betsaka tokoa anie ny mpianatra tonga ety izany. Tsy ho tiana mihitsy no tsy hanatrika zava-dehibe toy izao. Mino aho fa tara fotsiny izy angamba. Tsy izy ve io? Io ajanon'ny fiara io. Tena izy io ka. Ary izy ny bandy manatitra azy iny. Io ary lefa naposiko. Tena sipana iny. Voela ary sedra. Eny an-tanan'olona ny voromangaka sailaodikoana. Grave be mihitsy ny ane izany zestantiny izany. Tena manja aloha ty sipity. Izy kosa ve moa dia ajanon'ny bandy andeha irery eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Elano miveraka ary sedra. Iny izy fa lasa niditra. Dia inona re zany no ataoko eto hoe? Io tsy fantatra hoe amin'ny firy no irava. Andraso hoe anontaniako ty mpianatra ity. Mino aho fa tsy maintsy hamonjy ao koa ty. Fa hono aky? Ndry ve hamonjy an'le valandrisakato? Fa ahoana? Misy olona andrasako ka tsy fantatro hoe amin'ny firy io no mety ho iravako. Araka ny fanasana azonay mpianatra aloha dia amin'ny 4. Misaotra kia. Tena andrasako eto iny rangaha. Zay vao miatra amiko tokoa ny ohabolan-drazana hoe ny valala tsy azo raha tsy andrinilika. Tsy maintsy hitako ny misy azy androany. Soa ihany afa efa nitondra vola dia arahako amin'ny taksi izay alehany. Na hitako ny tranony na fantatro ilay bandy nanatitra azy teo iny raha mbola haka azy. Marina tokoa hoe izay ty adaly. Zany malahelo sy te ahita ny tiana foana. Mbola misy herinandro nefa vao miditra ny mpianatra. Maninona moa raha andeha ho any aminy ahy? Sady efa hitako raha teo ny tranony. Ary tsy dia mifanalavitra amin'ilay ny fankahitana isandy anie ilay toerany. Fa isandy koa ny tena tsy nanoro azy. Tena tapaka raha ngany hevitra fa andeha ho any ahy tolakandro. Rehefa avy misakafo iny, za ve dia mety hanahirana aminy? Tsy maninona fa izay ty adaly. Lasa malahelo sy te ahita ny setra izany. Angamba malahelo akoho izy izay. Dia tsy hainy mihitsy ve fa nisy valan-dresaka natrehana teny Analakely omaly. Mba nijerijery azy ihany anefa tsy nahatazana azy mihitsy. Maninona koa angaha? Halako izany. Tena lasa tian'ny sedra mihitsy aka. Tsy ho azoko atao mihitsy anefa ny hanoro azy ny tranonay satria avy dia fantako avy hatrany ny andry azy sy ny anjoa azy. Andeha hamaky boky aho fa mila tsy ho lany andro mihitsy ka. So ihany fa milatsinainy dia hiditra ny mpianatra. Dia hifankahita amindray. Velo Ahoana izay mademoiselle? Mandeha anakely ange jereo fa misy olona ao mba fahady aho hoe. Neny mantsy mbola matory ka sao manahitra azy ny fanen'ny sonnerie. Eny ary. Manahoana ianao tompoko? Inona ny ianao izay? Saika mba hitady an'ity na e. Lazao azy hoe sedra no mitady azy ao. Eny ary fa andraso vetivety.
Mademoiselle, misy tovolahy mitady anao ao. Zany sedry zany hony. Sedra? Fa ahoana koa ary no nahitany ny trano? Andraso ary fa hoany ahy e. Sedra, fa hanao inona ty ianao e? Malahelo anao mafy ary tiana dia tsy zakako tsony ny bitsiky ny foko dia izao tonga mitady anao aty izao a. Mandrosoary aloha ty an-trano e. Manahirana amin'olona no mahita antsika mijorojoro etiko. Ao, mandroso dia mipetrapetra. Misaotra e. Dia inona nefa no ataonao aty e? Dia tena tsy narahanao mihitsy ny teniko ry Sedra? Tiana, araka ny nolazako anao teo, manina sy malahelo anao a. Te ahitanao ihany koa. Diso ve ara tonga mitady anao no ny herin'ny fitiavako anao? Tsy diso ianao saingy tsy mety ny toerana sy ny ora ilazanao izany amiko e. Dia tsy mba andrinao ve ny amin'ny alatsinainy hifankahitana any am-pianarana? Dia naninona izao ianao no tsy mba tonga tany Analakely omaly tamin'ilay valan-dresaka natrehanay teny? Nefa dia zaho rery nandray taksi nandeha nody. Fa nandeha inona ka ianao rehefa nandeha nakeny? Nateriny zokinay aka. Zahay vao azoko ny haiko marina. Ay anadany zany ilay nanatitra azy iny. Fa inona ny mahalasa sainanao e? Tsy ny fanontaniako ny valiana. To tsy mahita ho tenenina indray aho rehefa mahita anaoko. Fa izao ry Sedra, aleo alefako aloha ianao fa amin'ny alatsinainy sika mihaona. Ay, manambahiny sika. Manahoana ianao tompoko? Izy no mamanay ry Sedra, izy kosa no Sedra ry mama, namako. Eny tompoko, za no miaraka amin'ny Tiana. Fa miaraka amin'ny Tiana ahoana moa? Zany sipa ny rano marimarina kokoa e. Ay, dia faly malalanao zanyko. Sedra moa izy teo? Eny tompoko. Ka inona hono zany no asa ataony sipa ny zanako e? Mbola mianatra tompoko ary deuxième année eny amin'ny université an'Ankatso manao malagasy. Ay, zaza mbola tsy mahita le amin'ny fiainana akory. Izao no teniko aminao ry tovolahy. Mbola tsy afaka mamelona ny zanako ianao. Ny fiainanao aza mbola tsy hitanao izay asiana azy ka oka mba tsy hifandrebireby a. Ary mampitandrina anao a mba tsy hanelingelina amin'ny fianaran'ny zanako. Izao ianao tsy mijanona iray minitra eo akory a. Lasa ho mandeha. Tsy te hiverena an'izao fandronintsony a. Lasa e, ny fianarana aloha atao fa za manendika bitro roa. Na bitro voalavo 5 aza azo enjena rehefa ty e. Ianao rery tovolahy afaka anao an'izany fa ny zanako aza elingelenao amin'izany a. Avelao aloha izy hianatra. Ataova aloha izay tafita amin'ny fianaranao fa ny zanako tsy ho velominao amin'ny fasika. Mazava? Eny ary tompoko, velo Tiana. Velo a? Eny madama? Voay ny vavahady voanio. Tiana, tsy mila izay fanazavana avy aminao a. Mampitandrina tsy hiverena ny toy ireny tsony a. Mbola ho tazoniko asa amin'irery aloha ny zavatra hitako androany fa raha mbola mitoy izao na ny velany ihany asa dia ho ampahafantariko ny rainao. Tiana, andraso ahy e. Tsy afaka miandry anao tsony a, maika hody a. Fangatsy hiara isakafo indraisika androany. Maika hody aho a. Sady tsy afaka hiara isakafo aminao tsony ahy e. Tiana, ifonako ary raha nahatezitra anao no nataoko e. Mifona ahy. Tiana, tsy nety tokoa no nataoko e. Fantatra moa fa tsy nety ny nataonao ka mbola natao ihany. Tena tsy nety kosa ny nataonao ry Sedra. Ndao aloha sika ho azy amin'ilay toerana fisakafoanantsika dia antoizana ny resaka. Andao fa manjary jerijery evan'ny olona eto sika ka. Dia heverinao mantsy ry Sedra fa tsy marina ny teniko taminao ny tsy tokony andehananao any an-tranonay a. Reny ny zava-niseho. Sady malahelo anao any tezitra aminao no menatra anao ihany koa. Ao fa tsy androan'ireny tsony ahy. Raha ndraraka tamin'ny tsy azo roviny tsony ireny ry Sedra. Na mifona azy ianao na hiteniny tsy ameriny ireny tsony a. Efa be dia ary efa voara-maso aty am-pianarana. Masika loatra Tiana ny fitiavako anao a. Ka toa tsy nahatandro ny tsony tokony sy ny tsy tokony atao a. Tena tianao any ary Tiana e. Fantatra izany Sedra.
Zaho koa ny mba tianao ary malahelo anao saingy masika loatra ny ray aman-dreniko amin'ny fitezana tsy hitako izay atao. Matokisa ianao ry Tina fa anaty izay tiany fanaovantsika manomboka izao. Fa tena marina tokoa ve le teninao teo ry Tina? Eny ry Sedra, tena tianao tokoa saingy ny fomba natanterahako izany aminao no tsy fantatro hoe ahoana. Rehefa tia fotsiny ianao dia ampy azy ahy. Tiako loatra ianao saika efa nalasa dala mihitsy ny aza ary izany nahatonga nitotototo ny vinantsonareo fosa tany aminareo. Mahasika be tokoa mamanareo Mbola ambany ihany reny hitanao reny sady mamy eo ihany fa dada ny tena masika sady mbola samy kastanana. Na dia izao ianao efa mianatra ety amin'ny université izao ve? Tsy izany ihany azy fa na dia ireo anadahako roa ara dia samy kastanana daholo raha vao misy resaka ifandraisako amin'ireo zazalahy iray kilasy tamiko tany amin'ny lycée. Ary tsy nifidy toerana natanterahana izany izy ireo fa na dia ny an-dalambe eny azy. Grave be izany Eny everiko fa matoa izy ireo manao izany amiko dia fitiavana angamba isaiko. Fa mafy loatra kosa nady izany ka. Tena mbola natao taony mamany ataoriana andehananao iny sady tonga avy ihany koa ilay zokinay faharoa dia vao mainy ampy ny tabataba ary nilaza mihitsy ary izy fa azatrasany hono na hitan'izany bandy izany fa maratrany. Mampalahelo tokoa izany mahazo anao izany. Izany nefa ry Sedra tena lasa tianao tsy ampy atsony ny fifankahitantsika aty am-pianarana satria betsaka ireo zanaka miaramila miara-mianatra amiko ety ka mety hitantarany fiarahantsika toy izao any amin'ny Trimamy. Dia inona izany no tokony atao ianao? Tsy hitako izay atao izany no angatahako hevitra avy any aminao. Aleo aloha ataontsika ho ampy ny fiainana ety tsy kelikely tsika mahita hevitra iny ihany. Fa hoana ary Tina, afaka mba manoroka anao ve azy aho sa be olona loatra dia manahirana? Tsy maninona taoko mba niaina tao anatin'ny fitiavana daholo ireo fa angamo sikirery avy manatony ety akaiko ety ary andao amin'izay ary aloha hianatra fa efa latsaka kely ny amin'ireo aza manatona ary efa mirava fa hotseny zokinay raha mpitso aho tonga loloha dia afaka miresaka sika alohan'ny fidirana izay. Eny ary izay fa mandram-piona dia raha mpitso indray tonga ava loloha dia lasa ny tia tanteraka ny Sedra tsy mety amiko mihitsy raha tsy mifankahita izay any am-pianarana. Malahelo ahy ery izy rehefa milay mirava hariva iny izay satria taorian'ilay zava-niseho tany an-tranonay dia nasaina nitsenaina foana isaky ny mirava miasa ny zoko. Ekeko fa fitiavan'izy ireo aza ny rehetra izany fa saingy efa mahatsiaro ny tenak'olon-dehibe ihany matoa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izany. Nefa dia everindreo ankonako tantanana toy ny zazakely mbola tsy voarosaina foana. Tsy voasakako intsony ny baiko ny foko any eo fitiavana ny Sedra. Voatery tena miafina nefa izay satria masika loatra ny fanaraha-maso ahy. Fantatro fa tsy mety ny nataoko nefa mba teo toy ny zazavavy rehetra afaka mitia mananjoy ity sy hiaraka amin'izay olona tiako aho. Fantatro anefa fa tsy anaky izany mihitsy ny ray aman-dreniko. Araka ny tenin'ny Sedra matetika tamiko hoe ny bitsiky ny fo dia ny hain'izany bitsiky ny fo izany aho ka nanapa-kevitry ny mba hivoaka hitsangatsangana miaraka amin'ny Sedra raha mpitso alahady. Ianao ve tsy mahatsapa hoe feno fahasambarana ny androntsika androany ry Tina? Tsapako izany ry Sedra. Izany rehefa lahady izao dia mba te hitsangatsangana miaraka aminao foana saingy mbola veriko aminao fa masika loatra ho any ao an-trano dia tsy afa-manoatra mamisavisany momba anao sisany mba azo atao. Matokisa ianao fa hiezaka hisedra izay sarotra rehetra manakana ny fifankatiavantsika. Tena tia azy koa moa ianao izany sao dia mba ataonao kilalao fotsiny ary
araka ireny teniko tany an-tranonareo reny, vonona ny ampiakatra anao aho. Iny fa na dia mbola samy mianatra azy tsika. Tena marina verisedra. Efa mba lehibe ihany iny tena korotiny, ary efa ampy koa izay sedram-piainana anatrehako izay. Tsy izaho mihitsy no ampijaly anao, fa na izany aza dia tsy ataoko totoa ny fianarana. Io no iantoka ny ho avintsika. Eny akio sedra malalako a. Ndao amin'izay ary ianao ateriko moramora any fa efa mandroso hariva ny andro e. Dia mety ho be tokoa izao ianao rehefa tonga any an-trano. Zakako izay antramiko e. Za kosa ve dia tsy mba hanana ny fivelarako sy ny fahalalako. Efa akaiky ny vavahadinay fa aleo eto ianao no verina ka. Eny ary fa dia tsy maninona e. Biso sery dia miandry anao am-pifaliana indray any am-pianarana. Tina, fa iny ty ataonao ty e? Tena zokona io. Loza. Mandehana fa aza miandry eo ianao so. Tsy misaina, mangala baraka. Lasa miditra any an-trano. Fa iza koa izao iny banteo iny. Tena efa say ianao ry Tina. Ny fianarana tsetra izay anaovana azy ka sipa. Izao ry Tina, tsy mahazo mianatra anao mandritry ny herinandro. Izay ny sazinao. Azo? Fa iny izao tabatabanareo menadato izao e. Io ny zanako ao mangala baraka ny fianakaviana. Fa anao rokoroka amina banjy fatam-piaviana. Amin'izay ry mama, tsy tahotra tsy enatra ery an-dalambe ery. Fa ampisakabokambona tsy misy dikany. Mbola manohy an'izany ihany ianao ry Tina. Tsy mbola ampy anao ny tenenako anao tato an-trano reny. Tena efa miha lehibe marina ianao ka manomboka manohatra ny teny iray aman-dreny. Marina ny teninao ry feno a. Tsy mahazo mianatra ianao mandritry ny herinandro. Zangaiko daholo izay ataonareo amiko e. Mbola be ny famonona nataonao ary feno raha mbola tsy afa-po ianao a. Mbola be vava ihany. Ka tsy rariny kosa nataonareo amiko e. Angahagatra sa olona vao eloka. Mba manana zo koa, manana zo ity izay olona tiako, manana zo amin'ny fahalalako a, fa tsy hokejaina toy ny gatra lava toy izao. Moramora ny teninao ry Tina ary mba manginy ty vava. Sao mbola piko eo mahazo anao. Tsy angina mihitsy ara-mbola izao foana fitondranareo ahy e. Ohatry ny tsy mba zandry zanaka ny olona aminareo fa ampitovoinareo amin'ny piasa. Mbola mitabataba ihany. Fa ino izao e? Ary manina no mitomany Tina? Tratry ny feno fampisakambina sy mifanorokoroka tamin'izany tovolahy tany an-dalambe tany izany hono izy. Izy zany tovolahy zany Tina? Iza ho azy zany tovolahy zany? Dady izao no miteny a? Tsy amaly ianao? Eto ty ilay ceinture-ko iny feno a? Fona dada, fona fa tsy ameriny tsony e. Impiry moa ianao ry Tina no mifona nefa hatramin'izao mbola mamerina foana. Tena zaza maditra mihitsy ianao tika. Sady tsy mila an'izay fonanao a fa izany tovolahy zany no tiako fantatra. Izy zany ary mipetraka izy. Fona fa tsy anao tsony. Ty ny ceinture-nao ry dada. Eto ty. Mitsangana teo anao aingana. Tsangana aho a. Dia tsory amiko amin'izany, izy zany tovolahy zany izy. Sedra no naro, mianatra eny Akatsiko izy fa ny toerana ipetrahana mbola tsy hitako. Asa mandainja a? Efa ela ngano ny arahanao tamin'izany sedrasedranao zany. Mbola tsy ampy 3 volana angamba. Raha tianao olaniko aminao ty ceinture ty Tina, dia eto izy ihany ny fiarahanao amin'izany tovolahy tsy manjary zany. Dia ajanony koa aloha ny fianaran'io mandritra ny herinandro. Fa ataona fahafirany amin'ny université moa izany tovolahy zany e. Deuxième année izy ry dada. Mifona ry dada, tsy araka amin'ntsony aho fa aza sombaina no aviny e. Tsy misy idiranao zany e. Fa ome ho ahy fotsiny izay tadiaviko aminao. Anjarako no miresaka amin'ny filoha université-nareo amin'izay fomba hitako azy. Ataovy atsoratra ny mikasika zetra dia apetrao ambony birao ao a. Izay fa miandry a. Eny azy. Mafy ny mahazo an'ity tinity a. Tena tsy misangy amin'ny fifehezana azy mihitsy reto olona reto. Indrindra fa angarainy. Izy koa moa be lo fahataniko. Tsy atafita aloha natao fa sipa. Aleo aloha anatitra ny ty lasopiny ity fa sotrahadra eto koa. Mandroso e. Za ihany mademoiselle, anatitra ny lasopinao. Apetrao eo ry velo a. Raha za ianao mademoiselle, isarahako any zany olo zany. Ho fahateo ianaoko. Tsy misy idiranao koa zany e. Tsy isaraka amin'izany a. Avelao eo ny lasopy dia lasa ianao mivoaka. Ny kosotrano sy ny sasavilia atao tsara. Kay! Aleo andeha sao aty amiko indray no hipitika ny vanja. Zay koa sady ny mety aminao. Menimenina.
tiana ny tsy nianatra. Marina raha hitako mihitsiny izy. Sa ve dia vokatr'ilay malery ve? Tena tsy fanaony mihitsiny izao ka. Andraso aloha jereko sany dia ho anontaniako ny antony. Aizary izy. Aleo aloha jereko eny amin'ilay toerana fipetrapetrahandry zareo. Io eny izy. Sandy. Manahoana ianao? Saika mba hiresaka kely aminao ary Sandy a. Raha tsy dia anahirana anao loatra. Tsy maninona ka, fa misy inona ary nahoana ny tsy tonga nianatra tiana? Nefa tena intéressant be ny koroneta androany e. Ka zany mihitsy neny tadiavako anao e. Tsy tonga nianatra izy. Mba aty alala izay antony ary Sandy a. Ka zay koa ne tsy mifankahita omaly e. Tamin'ny sabotsy any nandalo tany amin'ny zareo ka nilaza izy fa hoe araka andendenareo ny alahady tolakandro. Dia izay ihany. Zandray tamin'ny maraina tsy tafandalo tany tsony fa somary tarako. Tena be dia angamba izy ry Sandy a. Fa hoana e, fa nisy inona? Ndolotsika hipetrapetraka etsy dia ho tantaraiko anao ny zava-niseho. Sa maika ianao? Tsy maika ka, sady izay koa mbola miandry prof. Raha zany dia marina ihany ianao fa mety be izy. Tsaroko mantsy izay mbola nianatra tany amin'ny lycée raha misy tovolahy hitandry zareo mifanadalamina dia vitandry zareo mihitsy no mikapoka azy. Sady tsy vitan'izany fa tsy avelandray aman-dreny nianatra koa izy. Mino aho fa mety izay no nahazo azy. Mampalahelo ahy izy ry Sandy a. Mijaly loatra e. Izaho aloha mahita ny fifehezandry zareo antiana fa tena enjana. Mbola tovovavy toa azy koa nefa ka malala tsara izay tiako atao. Fa anjara kosa mandanjalanja mety sy ny tsy mety. Fa ny azy tsy samy mihitsy. Dia inona no tokony atao ry Sandy a? Izao ary tsy mianatra izay ny hariva dia ao fa ho vonjeko any an-tranony izy. Dia miaosika raha-pitsy maraina. Izay a? Eny ary, mahatoky ianao a? Aza matahotra ianao e, fa tsy maintsy mandalo any a. Jereo kely fa misy mampaneno sonnerie zany ry velo a. Eny tompoko. Ay ve Sandy? Manahoana ki velo a? Ao ihany ve tiana izay e? Ie, ao izy ka. Mandroso ary ianao? Ay Sandy, mandroso ianao anaka. Manahoana mamantiana? Zao salama tsara zao akia, ndriny manahoana? Manahoana amin'ny fianaranao? Mandeha moramora eny e. Mandeha moramora ve sa tena mandeha? Angamora mamantiana hita hoe mandeha fa dia mezaka e. Eno a kiry Sandy fa inona ny azoko atao anao e? Tsy dia misy inona akory fa mandala fa tsy nahita ny tiana tany am-pianarana nefa ny korona taonay ankeo maraina tena ilaina moafinay mihitsy. Ao izy ka, tsy afaka nianatra fotsiny izy fa hitanao ihany ny fifehezana azy amin'ity sipasipanareo tanora ity e. Ianao ve mora mamantiana olo-kafa ka raha izay no hitanareo efa mety amin'ny fifehezana azy dia ataovy e. Nefa tokony mba ho tinianareo ihany fa efa mba olon-dehibe izy fa tsy zazakely intsony. Marina ny teninao anaka saingy izay tsy te hanandraty. Marina fa efa lehibe ihany izy saingy mbola 20 taona latsaka ane izy fa ny vatany fotsiny no mirongaronga. Eny e, za ve moa afaka hanova ny fifampifehezanareo fa za koa aza mbola zaza mitovy amiko. Fa ity izy tsy avelanareo ianatra ity ny tena hitako fa tsy mety e. Fa hono ary Sandy? Eny tompoko. Fantatrao ve izany tovolahy miaraka amin'ny eny izany e? Ny mahasarotra azy mantsy ry mamantiana, izy tsy dia tia minamana amin'ny vehivavy loatra. Eny fa na za koa aza. Fa saika ireo mpiara-mianatra lehilahy miaraka aminay ny tena mpinamana aminay, ka izay tsy dia ahafantarako azoko. Satria tena mifandray akaiky tokoa zahay. Ndry ve moa tsy hiaro sy hanafina an'izay ataony ihany foana e?
resaka fotsiny izany. Ao an-trano ao izy fa mandrosoa ianao. Eny ary tompoko. Ary matoriko ekala izany sa ny ramosety fotsiny mandeha eto. Mampalahelo mihitsy ity izy. Aleo ahenako ity dia poaziko izy sao raiky tory. Izay. Tina. Farina ry mama. Zaka ity fa tsy mamanareo a. Ay ve sandy. Ahoana kia. Tena mijaly kia ary sandy. Tsy sakako tsony sao e. Mangina fa andrifa zazakely mibe ranomasy eo e. Mifoza aloha dia mipetraha. Dia hazava amiko daholo ny anton'izao. Tsy hitako tsony ankizy hazavaiko amindria. Fa dia toy ireny nahazo ataloha ireny mbola mahazo amin'izao. Izao hitandry voageja sy voafonja ato an-trano ato izao e. Tsy te hiaina ato tsony kia. Tena leo ahy e. Tsy misy fifaliana sy fahasambarana ho ato tsony mbola miaina ato. Aza miteny an'izany fa tsy mety izany. Ho aiza indray ary ndry. Aleoko aky mipetraka amin'izay olona afaka hiantra sy hanampy ahy. Tena mijaly kia ato sandy. Tsy mba sahala amin'ireo zazavavy rehetra toa antsika. Manana ny zony sy ny fahalalana. Fa dia izao e. Izao aloha ny tena nandehanako aty e. Tafa resaka mantsy izay sedra dia nitady ahy izy rehefa tsy hitany tany am-pianarana ndry. Izany veky. Dia ahoana ozy izy? Nasainy nandalo aty ahy hijery andry. Efa nitantarainy tamiko avokoa mantsy ny zavaniseho. Malahelo andry hono izy dia izay ny antony nandehanako aty. Tena malahelo an'iny olo tiako iny kia. Nefa tsy afa manoatra satria mbola tsy harela trony e. Tsy hitako mihitsy izay atao. Oka loka, sao miditra eo mantsy mamanareo. Fa inona aloha ny afatra tindry ampitaina aminy e. Sao ary e. Teneno izy fa tianao foana hono hoe izy na dia mafiasa ny mahazo azy. Dia aza malahelo hono fa tsy ho ela dia eo indray nareo e. Tia ny tanako ankavia mba ampitahoany aminy fa na dia izao aza hono manjo azy dia voninka andefitra foana tiana noho ny fitiavany ianao. Izay kia. Te hanafatra kanefa izaho mihitsy no te hahita azy. Te efa minina sy te hanoroka azy akiary sandy. Maditra ve a? Manome tsiny avy ndry raha miteny an'izany a? Tsy manome tsiny andry mihitsy akiary Tina. Izaho koa aza malahelo andriko. Fa aoka aloha izay fa izay mamanareo e. Fa faingana io ranomasondry io. Izay aloha kiry Tina. Manatitra ny kahie andry aty ara-pitso avy mirava ndika andry lesona. Eny ary misaotra raha nanaina ndika lesona e. Andeha sahady anga ianao anaka. Nefa mbola nampanao lasopy anareo roa nge ahy. Ho an'ny sandy ihany atao ry mama. Za zany ohatrany tsy dia mazotiko. Fa maninona kosa e. Iaraha mihinana izay eo. Tsy mazoto kia. Dia aleonareo ry mama raha mba mety eo amin'ny trano fisakafoanana no miandry lasopy a. Za mbola torokely. Tsy hoe mandroaka andry kory ry sandy a. Izay e. Aza dino ka era-pitso a. Eny ary fa dia mirary soa andry koa. Tena ny tatany ity mijanona ny fiarako ity. Fa hanao inona ity ary izy. Za koa nefa ity mbola tsy tafaona tamin'ny sedra raky ny resaka ny fanaovana izy ity normaliny. Marina tsy hitady any sidry ity. Aleo rangaha ny sirako a. Oay, tena hitany ahy marina. Sandy a. Azafady kely ange ianao e. Manao ny tatany Tina. Hanao inona ity ianao? Sa misy olona tadiavinao ve? Eny e, tena mitadola tokoa anaka. Izany tovolahy atao hoe sedry izany. Ity ny mombamomba azy e. Fantatrao ve ity tovolahy ity? Tena tsy fantatro ity tatany Tina. Fa inona no ilainao azy aloha e? Io tovolahy io no manadala foana ny Tina, ka mila fahaizana kely. Izao Tina tsy mahazo mianatra mandritra ny herinandro. Mampalahelo tokoa aloha izy e. Nandalo tany amin'ny mantsy aho maly rehefa tsy tonga nianatra izy. Ary nilasainy tamiko daholo ny zavaniseho rehetra. Tena manahirana mihitsy ny fiderzananareo zazavavy ankehitriny sandy a. Tsy ny fianarana aloha no ampozina fa sipa ny mamaika.
io anie ho tonga foana rehefa tafitinareo any afara e. Teny ty manatony ty mariny sedra losy ty fantany ary ve hoe datany ty ty miresaka amiko ty. Manao ny sandy manao tompoko mbola maika anao export sandy fa rehefa avy eo miresaka mino aho fa tafahoana tamin'tiny ianao rehefa avy eo veloma ianao tompoko. Safady hoe tovolahy safady kely vetivety hoe io ary ilay napoziko isenga no isedra. Eny tompoko fa ianao moa no iza. Zaho le tsy nodadany tiana ary alahy mihitsy nodadiaviko ety mahazo mandeha anao sandy fandao aloha tsy aro lahy resaka tsy anaty fiarako atsy vetivety ka zany tompoko mbola maika hianatra tsy aleo ve za makany aminareo. Mahalala ny tena ny alahy maika lahy nefa ny zanako tsy mianatra mandritra ny herinandro tsy misy dikany amin'ny lahy izao ny teniko ajanony de zao ny fiarahany lahy am'tiny tsy mbola teny mba no avy lahy mihitsy fa raha tratrako fandrony ny fiarahany lahy amin'iny zanako iny de ataoko mahalala lahy zay ihany sady zao letsy ny zanako tsy bantikely tsy ambony tsy ambany to zao no tokony akavady azy fantatra lahy moa fa zanaka kolonely iny ka farafaratsy ny mbabandy manamboninahitra ihany koa no tokony akavady azy fa tsy alaza vao manomboka mianatra io masava amin'ny lava zany eny tompoko lasa avonjeo fianarany lahy. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny tantaram-pitiavan'izy roa reto. Aleoloha ntsoko sedra fa ahoana koa no nahatonga n'iny rangatsy faniny tatiry sandy Zaho koa raha raha vao nahita azy nijanona tamin'ny fiara teo dia nandositra saingitany nanontany anao izy dia nilaza taminy hoe tsy fantatro kay moa anao iny nandalo teo iniko lozany ahazo satria everiny fa mandainga ny aona tamin'ny tiana ihany ve nefa aloha ianao tany tokoa malitolakandro dia mama nitratrako tao dia niresaka aloha izay mianaka zay vao nasainy nandroso tany amin'ny efitra tiana dia nanahoana ki tena mampalahelo izy risedra izy matory dia ny sedeny no mandeha eo akaikiny eo dia ilay hirany kika sy rotsy vaovao iny no mandeha nitairiko izy ary vao nahita izy dia nitomany ireny ankizy kely ireny ny avatra nampitondrainy ahy dia ao aloha raiso ny tanako akavia raiso fa raiso nahoana raiso moa ao indray ary fa ho raisoko dia izao ary ny afany na dia mafy toy izao aza hono manjo azy dia tianao foana izy ary aza matahotra ny ianao fa tsy ampy efa ny fitiavana anao izao manaiky sy mandefitra izy no fitiavana anao dia amin'ny alatsiny enoa ny miaona izay ny afany misaotra betsaka kiry sandy namana tsy manarimarina ianao dia inona no ataoko na ataonay ry sandy tena masika loatra ny ray aman-dreny tiana ka tsy tokony mirisika manatitra azy sy manao izay atasanana nareo tena mino ary sedra fa vitany ny dadany tiany mihitsy ny mampikadra anao tena aleo tokoa izay no ataoka fa hono aky ahoana zao no andika nytiana ny lesony ezaka nampiasa efa za manano ry sedra fa andana amin'izay aloha mandefa sao tara eo dia alamino amin'izay moa ny sainy lehilahy afaka misedra ny toy izao ianao sotra betsaka kiry sandy zay ary fa lasa aloha dia mandra-piona indray ndry mandra-piona ianao na raha nay sedra avokoa ny toromarika ny meny sandy niezaka tsy dia ny fanatitra intsony izay ary miezaka mody aloha atao an-trano foana ny zavatra tsapako anefa dia lasa saina any amin'ny sedra foana lasa tena tia azy raha vao misy olona na mpiara-mianatra na namana ka manaratsy azy dia lasa alako tsotro izao iny fa na dia ilay zokinay lamatonyka sy tanana andray mandeha iny aza dia lasa tsy tiako mihitsy sofa nisy any sandy dia ilay namana tsy nafoy iny na dia hitany aza fa mety mandratra indraindray ny fanapahakevitra ny raisinay sedra izy sisany tiako sy lasa rahavaviko izay tsy mba nananako matetika no any an-tranony sedra izay no miaraka taty aoriana satria tsy dia lavitra loatra raha teo no misy azy sambako teo amin'ny tantaram-piainako no nandrenesako izany haman'ny fitiavana izany vao mainka nampitombo zato ny fitiavako azy izany
toy izany koa izy indray andro anefa zaho ankiry sedra ohatry ny hafahafa tsy dia salama loatra izany e mararirary izany ny lohako toy izany koa ny vavoniko e ohatry ny te handolavo izany a indraindray azy ohatry ny fanimpanina mihitsy dia ahoana izany sa ho any amin'ny dokoteritsika aza hitako ka be voky ianao ry tiana ohatry izany tokoa anie hono ny fisehoan'ireny olona be voky ireny dia raha be voky dia ahoana dia inona ny ataontsika e dia ndao atao haingana ny mariazintsika sady izao koa angamba no nataon'Andriamanitra hampiovafoan'ireo fianakaviana manana fo vato ireo hoy ianao ry sedra angamba raha fantatra izy ireo fa hoe be voka dia mety ho faty miaraka fotsiny ary sika ireny jereo no manjoako indrindra hoe be voka tsy te hahita aloha za ry sedra dia inona no atao ary anala zaza ve fantatro fa tena fahotana ny manala zaza e ary tsy mampirisika velively ny mpiain'ny tantarantsika anao izany a nefa ry sedra inona ny mety ho vokatra izao raha fantatro ray aman-dreniko asa natolotra ho anao teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe izay ty adala nosoratany Simon nomenjana azy ireo nanome aina ny tantara Angeline Malala Yantra Lalaina niaraka tamin'ny Yaja Naina ary ny mpanoratra nandray feo Naina Rakotondranaivo tompona andraikitra sy mpanatotositra Simon nomenjana azy nanampy teo amin'ny fanatotosana Norbert